Fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tean'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Mirabary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho izitsika ity amin'izao alarobia alina izao irabana ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar Frank Ramarson mirabanao eto amin'ny fandarana ho izitsika. Mirabanao sinezy ary mirabako zany ny ropianotsika amin'izao arivo. Mbola mahatombo avao ary azo lazaina fa nisan'ny mivoja amin'ny ainao manjery maro samihafa ity resaka asandalo any tsy mitinidina tany atoerana hatramin'ny omaly ny filohan'ny tetezamita nivotra tamin'izany moa ohatra ny tadiavan'ny fomba rehetra amatsina fitaovana ny tandron'ny filaminana eo ihany koa ny mety hijerena eritreretana ny hoe amin'ny alalan'ny zanabolana no ahafahana manaraka n'ireo omby ireo akoatr'izay nisy ny volatra any amin'ny 900 tapitrisa ariary ano any araka navoaka ny gazety anao zany natokana amin'ity asandalo any atsimo ity izay amin'ny akapobeany zavanitranga ho an'ny Courrier de Madagascar inona avokoa no ambadiky zany rehetrarehetra zany. Voalohany indrindra aloha zany dia araka ny lazain'ny mpanao gazety namana izay nivoaka androany dia ny hoe efa telo volana teoriana ave zany voataitra ny mpitondra fanjakana amin'izay hoe amongorana izay ataontsika hoe phénomène dalo zay. Tiako lazaina amin'izany dia ny hoe efa misy anjatony za tsy mitena anarivony azy ny maty vao hoe voasamitaitra vao hoe tonga aty avy andeha hijera fotony ny zava-mitranga. Ataoko ngamba fa raha nitrango io zavatra io hoe tamin'ny volana jona nga misy tao hoe misy olona 10 avy ny zandary maty nitafian-dalo ary ataoko ngamba fa ataontsika hoe talohan'izay dia efa nisy ihany koa ataontsika hoe re isan'andro sakan'andalana ny ataontsika ny any lalana ankanitsimo misy ihany koa zany ataontsika hoe insécurité nany amin'ny toerakafa zany atsimo ihany dia ataoko hoe raha vao niaratsy dia ratsy tokoa ny toerara dia nidina tamin'ny Premier Ministre tamin'izany fotoana zany dia nalaza tafitaitsika hoe aleo fifampirarana no atao toy izay andeha ataontsika hoe anao herim-pamoretana hoe amono ireo izay ataontsika hoe tratra manao asandalo. Hitanao moa zany vokany moa zany zao tsy dia nisy vokany fa kanefa raha tamin'izany fotoana zany dia efa nandray andraikitra sy ny président tsy milaza hoe andray andraikitra zao raha tamin'izany nge efa nampiasaina efa nataontsika hoe amin'ny fitaovana manara-penitra ireo sapana fisikolovana izay misy eto Madagasikara izany hoe ny CIS zany deuxième bureau maramila zany ny gendarme koa manana ny RG zany ny ministre de l'intérieur etsetsetsetra dia ataoko ngamba fa efa fantatra any manko nge mijerena azy ny système de renseignement hoe izy no mahatonga an'izao toe-javatra zao zany hoe fantatra nge ary efa hitan'ny Premier Ministre zany taolo tao hoe ajanony io fanondrahana omby velona makany velany io zany. Fantatra zany zao fa misy mpandrara manana commande be da be na omby tsy maintsy aondrana ny velany. Manomboka eo zany ny hoe nitolotra tsy mahaka ny tinady ozy ny fitenin'ny économiste dia lasa latsomby no misy ary kio misy zany olona zay ataontsika hoe mpanera zay mitady an'ireo omby ary dia mampiasa dalo sy malaso ngamba mba azona ataontsika hoe manantanteraka carnet de commande ozy dia iza mandray an'ilay omby zany eto iza mandray zany velany zay zany nge no ataontsika hoe fijeriny maro ny zavatra io zay vao miditsika am'izay raha rapitsikolovana zay vao mahita am'izay hoe identifiena traçabilité an'ireo zay ataontsika hoe zay manao zay asandalo zay eo manko ny hoe telo volana zay fantatra zao fa nisy mana am'izao fotoana zao ve anao mahalala sinezy ny olona maty fantatra na avy any amin'ny dalo na avy aty amin'ny mpitandro filaminana fa ny omby very firy nankaiza zany misy omby firy ny tena alatra ary firy ny omby zay naondrana atsokosoko zay tsy hitan'izany ny douanier tsy hitan'izany any amin'ny sistantsika zany nge efa tokony hita tamin'izany dia efa hoe nampiasa satellite nampiasa GPS nampiasa zany reo fitaovana radar zay ahitana hoe Madagasikara nge tsy États-Unis fa hoe ny atsimo nge zavatra tsy Madagasikara manontolo dia ahitana hoe misy sambo miodiody any akaikin'ny farafangany misy sambo miodiody akaikin'ny toliara dia hitanao tsara hoe iza sisa no ataontsika responsable fa tsy androany ianao kory efa maty anjato moa ihany zao tena
tonga zay anavitra aloha tonga zay tonana zao tsia zay le atao gouvernement spectacle tona panao gazety na manao zany fa raha ohatra volana june zany io tany volana jolay na août de efa fantatry zany tonga zao fa angamba ny zavatra atao ran'ny olona de hoe miprendre ny olona marty am'izao répression satria tsy maintsy amalifaty na tiny na tsy tiny ro maro mily reo ary tsy fantatry hoe tena dalo ve no vonona sy sa izy anatin'le izy ary ko misy ko zany zay malala anatin'io zay vrai petsapetsa tsy mangaty mantangy filony tetezamita hoe misy olona mbaty ko so de atao amony ko vavolombelona amin'izao trafika zao ty raha ty ary ko arkino nieritseritra ko io zany tsy azo lavina fa misy ko mantany tena hoe sola de atao misy ny maty maromaro zao entina tsy ngaravalomany nefa nanao zany ko tao entina le olona maty be da be aseho anyvelany ireo manjo anay fa apio zay mivolo zay amin'ny fitana fitaova fipedina iady amin'ny dalo zany hoe ny guerre l'ennemi de l'intérieur io zany ngeny matoko hoe kolotsaina nge le dalo taloha sosy lasa fahavalo zany le olona manao an'io zany hoe tsy fantatra zany na tena iza no asino anatin'ity ataontsika hoe répression fongora anatin'ity so de nivoaka ko tafiditsy ao ary io no natonga ny sasany milaza hoe raha mitiry anao ny fito febroary raha ataontsika hoe niaro ny palais ny filoha teoloha tam'izany tiakos misy telopolo maty tam'izay hoe de hoe lasa crime contre l'humanité fa tiakos raha zao no fandehany de misy olombelona tsy voaly zao zany fahitatsika zany teo misy zany ataontsika hoe karazana hoe mety misy hitanao tsara misaritry misy reny hoe tena dalo ve reny maty reny sa inona io zany no mantany tena ny olona fa raha mitombo nisan'ny olona maty ka vavonina ataontsika hoe tafika malagasy ino zay vao rapitso afaka rapitso fa tsy amin'ny fotoana tsony ny sasany de tonga marina ny tribunal international crime contre l'humanité fa ao anatin'izay rehetra zay Frank Ramarsona fangaro voraka le andraikitra manomboka any amin'ny faratapony ka atraty amin'ny ambaratonga ambany tarak' zany antony resaka tetibola amin'io resaka ady amin'ny asandalo ahoana zavatra voalohany aloha zany zao de mazava tsara ny primature zany dia tsy meny ny présidence sy ministère vola ataontsika ety manana mihitsy amin'ny asa zay atony na asa andavanandro ary satria izao zany de hita fa ny filohan'ny tetezamita de tonga de hoe zao aby vidy hélicoptère vidy fitaovana manara-penitra budget avao izo ny hita zany zao fa anatin'ny loi de finance budget ministre ny fiarovana secrétaire ny gendarmerie tsy ampy afa izy zany le 3 milliards avoakanga filohan'ny tetezamita io mbola afantaina mipetraka zany hoe misy zany vola be da be tsy anaty budget ve zany ataontsika azo anaovana zay ty opération zay ty ary zay le atao gouvernance spectacle hoe mavitalo manara-penitra mame volany maramila rehefa misy ny grève mankany mgmg mame volany katolika rehefa hoe ataontsika hoe andeha hivavaka any zao zany de vidy hélicoptère vidy zao any en tant que chef suprême des armées zay mbola titre tsy tokony ananany ary fa izy mbola tsy voafidy bahoaka araka nyteny ny HCC fa am'izao fotoana zao zany de ny hoe malemy de malemy mihitsy le gouvernement alohan'ny fadidiny présidence raha ohatra tianao zavatra ataontsika hoe raha de mitalo ina moa zany nazo ny prime ministre sénateur de hoe izako zany de za tsy mila raha mandrika azo tsabona tsara io amin'ny ataontsika hoe fampararana amin'ny ataontsika hoe resaka hoe solution politique fa tsy de hoe tena zay no zava-misy mametraka le resaka ataontsika hoe kabary fatangera samy contre ny malagasy zany hoe les ennemis sont de l'intérieur ny fahavalo zany fahavalo anatiny ilaina ve zany gros moyen zany reny io zany ohatrany ny Syrie bombardena ve zany reo hoe tsy misy dalo fazadiny nefa le moteny manao asandalo andalo ambony latabatra zay manirakolona andeha angalatsonga tsy mitovy an'le dalo misy asa dalo zany dalo zany de kolotsaina za teo nefa ko le dalo mety ho tratra ao anatin'io le atao marina le dalo mety dalo importé ozytsika zay manana mitovy fedinamy fa le dalo tena dalo io le kolotsaina manana tsara ny zava-misy zao aporosina angamba nde angalatsomboka io ngamba le olo angalatsany ombony sasany satria reny tsina tsy hoentina any amin'ny satria reny areny reny any sasany reny omby ataontsika ompiny any amin'ny rehefa misy mio ataontsika fanambadiana rehefa misy faorina de mamono omby telonjato manarivona azy zany hoe manakarena amy rectoreny reny reny omby reny manko mitiny sasany angalariny verito hoe dalo traditionnel lo iaho de malala tsara
ataontsika hoe ny tany zay misy azy, ny tany zay fevi malala tsara, aiza misy fleuve, aiza misy sentier, aiza misy hoe ahoana ny fanefena ao anatiny, any anatiny ataontsika hoe any anaty ala, tsy any tsisy ala fa any amin'ny tendrombohitra. Ainy zany miady migery. Miaramila tsika hoe afaka formena tam'izany ady migery sy maki zany. Kako ny Vietnamiana manko ny champion zany, zareo niady tamin'ny Amerika fa ny tsika. Zay mahatonga ny zavatry ny institut militaire défaillante car na ilaza azy mpitona fanjakana hoe zao no momba an'ity any mihitsy zany tena olana amin'izao fotoana zao amin'ny ady ataontsika amin'ny talo. Donc zany ny zavatra misy amin'kehitriny dia miexcité fotsiny amin'ny population miady amin'izay olona hoe zay miady. Fa fanoe amin'le resaka teti-bola teo ihany Franck Ramarsson, aiza hoaiza tsy tokony hisy anjara andraikitry ny parlementaire avy amin'ny resaka hoe fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondro manoloana ny toedrara io. Tena misy nge raha ohatra hoe tena hoe mifongarina anatiny hoe guerre interne no atao ohatran'ny anafo sao dia tokony entiny eo alohan'ny parlementaire tokoa raha ohatra zay ny fonction zay ny gouvernance hoe fitondrana tsara tatana dia hoe les parlementaires taminy tokony entiny niaraka taminy da hoe zao no mesure raisina tsy ireo hoe zany tokony alala tsara ny toe-tsainy sy kolotsainy an'olona avany. Zay koa zavatra miara mivory amin'ireo ataontsika hoe sojabe zay ny toerana ary tokony ngamba fa zay ny zava voalohany tokony natao zay fa manao nyty hoe opération ohatran'io ary mbola lazaiko ihany fa tokony raha atao miresaka ara-pitsikolovana sy ny hoe ataontsika hoe zay no tokony natao ny identifiena aloha izy ny tena manao nyty zavatra ty satria ianao zao mandeha miady amin'ny anjambana miady amin'ny atsy ianao atsy amin'ny fokotany atsy miady amin'ny atsy fizany sefon'ireo zany sefon'ireo dalo tsy samborona koa ny sefon'ny dalo fa ny zavatra mety tranga dia ny dalo indray mety amin'ireo complicité zay ananany atsy amin'ny tafy hoe tifiro am'izay rifa riny lehibe an'izao lehibe an'izao zay efa nisy zany. Misy commandant brigade voatifitra, misy commandant compagnie efa maty mazava ho azy fa raha mitohy le ady ohatran'io misongotra ty ambonimbony kokoa ny olona hoe ataon'ny olona embuscade zany. Anatin'izay ka io no ataoko hoe tokony eritseritra atao ny rehetra ary hoe ny zavatra voalohany tokony atao le élémentaire fa tsy natao fa naninona ny andro efa telonjato ny maty ary ny tena vomaika ange dia zao hoe manorosory ny olona ny velany hoe nahita ny rosary fiona bibiny zay olona maty any amin'ny reny dia nalefa internet nalefa gazety na gazety eto azy reny nalefa azy fa zao ny ireo zany ny olona maty ny hoe ny vonoiny fokon'olona vonoiny ary maty ny dalo koa ny civil anefa ny atao kaiky fi misy sary be da be vatapaty feno ataontsika hoe maramila misy ataontsika hoe drapeau zany mandakotra an'le cercueil de missionnaire militaire dia hoe samy olombelona zay le horreur hitany olona ny velany hoe tsy misy ataontsika hoe fahasamihafana mitany olona ny Syrie sy any Afghanistan sy any Pakistan zavatra misy raha resaka sary mon'izay. Ao anatin'izay rehetrarehetra zay Franck Ramarsson, inona avokoa no mety mahatonga nyo resaka rehetrarehetra io ambony ambany mihitsy hoe zany le karazany hoe fitantanan-draram-panjakana amin'izao fotoana zavatra misy nge dia tenentsika efa teto tany tsy misy fanjakana tsony io satria tsy misy afaka mibaiko tsony zany na ny rasy ambony na rasy ambany voalohany indrindra aloha mina lafy maramila hita nge le exemple ao tamin'ny 2002 caporal mibaiko amira ary anatin'ilay hoe tsy mivavahady olo zany ataontsika hoe fitsipifezina amin'ny amaratokana zay misy na ny misivily zany amaramila dia eo ihany koa zany tsy fahampiny ataontsika eto manana zay ataontsika hoe maîtriser an'izay situation zay ary koa dia ny eo amin'ny rafim-panjakana zany tsy misy tsony unicité de commandement any amin'ny district zany ny chef district tsy mahafehy tsony ny sampanjarafo nefa izy ny tokony lehibe izy ny solotena ny chef district dia solotena ny premier ministre any amin'izay misy azy ny chef de région koa moa fa any amin'ny district anresahako hoe ao ambany fifezany zany ny ataontsika hoe ny sisco ny santé ny commande ny maramila ka tokony zany vao misy le eo amin'ny district avy miasa zay tokony chef district mitondra zay zavatra zay no angatahany administrateur civil sy président moa zany ny synade moa zany dia cabinet ministre de l'intérieur ihany ka ohatran'izay hoe ohatran'ny mahavarina sy raha mahatali cabinet azy dia afaka izy ataontsika hoe manome ny directive rehetra anatin'le district zao no izy fa tiany lehibe fa mahagaga fotsiny dia misy zany fanambarana
fanjakana hoe mangataka amin'ny fahefam-panjakana hoe amerina amin'ny fahefany chefny district zany hoe eo zany notrany misy dualité kely sady contradictoire ao anatin'izay hoe totsika ny fitatana amin'ny totsika rafi-panjakana ary zay zavatra zay zany hoe confusion ke zany sy fahampangonjavatra zay mety mahatonga izao fisavovoroana anitsimo sy herin'ny zanatolotra anatin'ny administration hatrany amin'ny fitatanam-bola ohatra ny resaka fampidiraketsa ihany fampidiraketsa satria normal ny fanjakana koa zany amin'izao fotoana zao dia tsy mahaloha ny tsosany any amin'ny entreprise ary misy olona mahana tsosy efa tamin'ny 2009 ary tamin'izany aza no hoe misy engagement de dépense sy nataon'ny ASAT ohatra hoe namoaka vary tany amin'ny porony Tomasina dia mbola tsy voalofoana hatramin'izao le olona nanao prestation pour entreprise privée tamin'ny fanjakana dia lazain'ny fanjakana aza fa hoe tsy any amin'ny trésor fa tsy zahay akoho no donneur d'ordre dia tsy hita le dossier de tanao fa mamono entreprise zany zay faharoa koa dia hoe eo lafin'ny TVA eo nge mampimenimena pétrolier hoe tsy voaverina amin'ny volany ary koa ny anankiray perte le pétrolier koa amin'ilay hoe tsy afaka mampisonsa eo amin'ny lafiny totsika hoe tena izy ny vidiny solika ny fanjakana zany dia milaza hoe fa menay subvention mitovy ve lanjan'le subvention sy lanjan'le hoe perte zay nanan'le pétrolier zany afarany dia eo lafin'izay mahatonga misy perte le pétrolier dia tsy mahaloko izy taxe TUPP ary fa tsy mahaloko taxe TUPP no dia tsy misy tsy kojakojana ny lalana indrindra ny fond d'entretien routier zany hoe hitanao tsara zany le enchaînement le izy raha tsy misy kojakojanany ihany dia ho simba ny tomobile rapide ho simba ny lalana etsetr zany zava-misy zany hoe tsy mety araky ny tokony zany nietra avenivelany doana nietra aty aminatiny dia mazava ho azy fa mana problème zany fanjakana androavana afa-tsy nikaramany mpiasa fanjakana izy io ke mampimenimena le fisondrotana zany tsy vita ny nefa mitaky an'izay zao concertation ny mpiasa fanjakana teo menimenina ary zao ny amin'ny mpianatra tsy voalohany bourse scolaire tana tsara zany fa zay dysfonctionnement resabo zay zany hoe tsy anititra hoe raha ny amin'ny totsika hoe vola mito amin'ny fanjakana no tsy ampy mazava ho azy fa ny vola mivoaka dia tsy totsika hoe manatatery ireo zay totsika hoe revendication ny social zay misy amin'izao fotoana zao ary koa tsy mahavita manao zany fikojakojana totsika hoe approvisionnement courant zany ny fanafody any amin'ny CSB fanatsarana ny CSB fanatsarana ny fampianarana fanatsarana ny lalana zany tany tsara fa misy pont anakoa zao sy potika satria tsy nanaja an'le fitrojakojana ray zay fa tsy nanaja koa zany reo mpitatitra transporteur le hoe tonnage tokony atao any zany zavatra zany dia lié daholo dia misy donc hoe le laseko natao hoe misy zany lasa hoe déstabilisation politique le resan-dalo anefa nito zavatra miainga ihany avy amin'ny autorisation jumelle fanjakana zany fanjakana ihany ke zany nataoko hoe otrakazy io mitify teny amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao fa dia mitady vola mitady réseau zao déstabilisation politique fa matoa misy zany nataontsika hoe jeunesse doreo izy mafieuse amin'ny resan-dalo dia no zavatra ataon'ny fanjakana sorananao Frank Ramarson teto amin'ny fandaranao isika tamin'izao andro anjo azy misaotra anao sinetra amin'ny zomandray zany ataontsika hoe rendez-vous vaovao ia mandrapitafa amin'izay indray ary ny fotoanantsika manaraka tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina